ampantokana tsena nomby indro isan-kerinandro mampiatany fidiram-bola amponina entinay ny amin'ny faritra somara ndraiky natany rivorivohitra ianao androany manaraka ny lalam-pirenena fahefatriny miazo amin'ny mahitsy somary mirosikely dia tonga ao amin'ny komina ampantokana inahatonga ny tantara hoe ampantokana tsy mbola afaka nanambara aloha ny tantara fa ny mahakasika ny komina andeha raha mamantatra anazava mikasika izany Andriamatoa Razafindramandry Tolojanary Lovasoa be ny tanàna aby izao toerana. Razafindramandry Tolojanary Lovasoa be ny tanàna aby izao toerana eto amin'ny komina ambanivohitra Ampantokana ato anatin'ny distrika Ambohidratrimo izany hoe 530 kilometra mialana Antananarivo io toerana misy anay. Aty aminay dia tsenan'omby tena tsenanay ny lakamisy ny zoma. Izahay dia 2020 nisan'ny fokotany ato anatin'ny komina Ampantokana ary ny mponina atao aminay dia eo amin'ny 3 alina ny ato anatin'ny komina Ampantokana dia misy 420 nisan'ny EPP CEG anankiroa lycée anankiray ny école privée maromaro ihany ato anatin'ny komina Ampantokana. Manao ahoana ny fahavitrihan'ny ray aman-dreny mampianatsanaka amin'izao fotoana izao amin'izany école any amin'ny école EPP dia somary sahirakirana ihany ray aman-dreny betsaka ihany misy tafiditra tsekoly satria somary sarosarotra na ny lalana na ny sakafon'ny mpianatra na ny ao anatin'ny sekoly eo somary sarosarotra dia tsy dia tafanatra ny mpianatra. Vakivakin'ny lalam-pirenena fahaefatra mihazo an'ny Majangara miarana Antananarivo ity komina Ampantokana ity. Manao nandray rehefa fotodrafitrasa mahakasika ny lalana izay lalan-drà ny fampandrosoana mihitsy eto anivon'ny komina. Somary ratsiratsy ihany ny lalana ato anatin'ny komina ny RN4 indrindra tsy dia vita ny fanamboarana, tsy dia misy fanamboarana. Misy koa moa izany ny route ato anatin'ny komina feno Rivobe tena ratsy dia ratsy tokoa ny lalana ary rehefa avy ny orana tena tsisy lalana ahafahana mihetsika mihitsy. Resaka araka toe-karena kely tsika monsieur le maire, inona no tena vokatra aty amin'ity komina misy antsika ity ny tena ampiveloman'ny olona mpiasa brodaholo, mpamboly, mpiompy, mpanao taozavatra dia inona ny vokatra tena mampiavaka azy raha izay vokatra izay? Ny ato anatin'ny komina misy anay dia mpamboly sy mpiompy daholo fa misy ihany ny manao taozavatra ato anatin'ny komina manao ny vazy. Reny poam-boninkazo izay amidy eny anosy reny avy atao aminay ny ankamaroany ireny. Inona tena amin'izay vokatra izay inona tena vokatra aty? Vary, katsaka, tsaramaso, ny voatabia sy ny legioma izay entina miakatra ao Antananarivo sy ao Mahitsy dia atao anatin'ny komina Ampantokana daholo ny ankamaroany ireo. Iresaka kely tsy fandriam-pahalemana antsika satria izay tena mampikaikikaiky ny olona izay rariana moa mba tsy hisy an'izany aty amin'ity komina tantananareo ity nefa eo ianao anazava hoe misy sa tsy hisy ahoana ny tena fiarovana raha asanatrika misy dia inona daholo misy fandraisana misy tombona zandary ve sisa. Ato anatin'ny komina Ampantokana miara-miasa daholo ny sehatra rehetra, misy ny carte mobile izay any anatin'ny fokotany ny andro maso tokon'olona, misy koa ny gendarmerie. Ny fandriam-pahalemana aloha izany azo lazaina fa milamina ny komina Ampantokana. Iresaka kely fahasalamana antsika izay fanontaniana farany satria ny vahoaka salama hoe andrenam-pohina no afaka mandroso aiza ho aiza ny komina Ampantokana mahakasika ny tobim-pahasalamana rehetra CSP2, CSP1 sy ireo dispensaire isan-karazany. Ato anatin'ny komina Ampantokana dia misy CSP efatra, CSP2 anankiroa, CSP1 anankiroa. Lazaiko tsirairay izy ireo: CSP2 Ampantokana Atsaratsy, CSP1 Fokotany Ambatomitsangana sy Ampanatovana Atsimo. Ao anatin'izay ny fahasalamana ara-dalàna ihany satria ao ny fikarakarana an'ireny sy ny zaza, ao koa ny fanaraha-maso ny sakafon'ny ankizy madinika dia milamina fa ny tazomoka ny somary maherihery kely aty ambanivohitra. Ankoatra ny fahasamahazatra ny komina izay fanaovana bulletin de naissance, ny fanamarina ponenina sy sisa dia misy activité ara-sosialy koa ve tanterahany eto amin'ny komina ohatra hoe fanampiana mahatra isam-bolana na ohatra. Ato anatin'ny komina Ampantokana resaka rano fisotro madio aloha dia misy ny marefo izay mena rano maimaim-poana, ao koa ny fijerenan'ny mahantra resaka sosialy dia manampy koa ny tanàna. Eto Ampamarana tapitra sady misy olomera ny resaka ifanaovana inona ny mba afatrafatra ao ho an'ny vahoaka aty Ampantokana izay inoko fa misy mijery amin'izao fotoana dia inona koa ny afatrafatra ao mba apetraka ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka rehetra.
Ny afatrafatra ho an'ny vahoaka ty anatin'ny commune mpamitokana dia ny fandoava-ketra angamba ny tena amafisiko eto satria marefo dia marefo ny fandoava-ketra tsy afaka mihetsika nefa be ny tanàna amin'ny fampanosoana raha tsy tafiditra ny hetra satria misy tamerina raikitra izay tokony ho an'ny vahoaka amin'ny fampanosoana ny fotony. Raha mahakasika ny tsirano manokana dia toy izao ny faneho-kevitra n'Andriamatoa Samuel izay anisan'ireo mpivarotra omby eto amin'ity tsena nombona mpamitokana ity. Eto amin'ity ampahanitokana ity zany vavaseranana zany Antananarivo miakatra veto ny omby avy amin'ny Evatanana, Akazobe, Fianarivobe, Mbatomainty be zao tazany maso zao a ny olona vahoaka akany vidy avy eo Antananarivo maromaro kokoa izy ireo ary ara-dalàna daholo fampitondrana hatreo. Sakay kwa pitikina, ni fanda sana